Sotranao mbola misafidy ny anaraka trany ny fandaharana tolotra sy tinady eto amin'ny télévision malagasy dia iresaka momba ny fifondramonina isika amin'izao. Hoentina any amin'ny faritry Amoronmania isika. Any amin'ny faritra Amoronmania dia misy ny takan'ireny faritra rehetra mivangongo amin'ny toerana iray ny olona ka na efa ho lany sy ritra aza ny harena ao amin'ny tanàna io tany ohatra efa mivizana kanefa misy faritra hafa izay mbola mamokatra dia izay no antony mahasarika ny olona hanao fifondramonina. Misy ny teny malagasy miteny hoe tany malemy anorenam-pangady. Tena marina zay. Any amin'ny tany malemy ny olona manorim-pangady fa tsy any amin'ny tany mafy. Rehefa vizana izy, rehefa tsy mahavelona azy ny amin'ny toerana iray dia mitady hevitra izy. Fiainan'ny olombelona hatramin'izay zany fa amin'izao fotoana izao dia ampina ny olombelona ny olona anankiray eo amin'ny fokon'olona eo amin'ny toerana anankiray hoentina mba hoe andaonareo raha hifindramonina fa atsy amin'ny faritra ohatr'izao malalaka ny tany, mamokatra ny tany ary afaka hivelomana tsara ary dia tohanan'ny fanjakana izy amin'izany tohanana mpamatsy vola iraisam-pirenena mihitsy mba hanao an'izay. Ity ary nisy fanadihadiana iray nentin'ny Fabienne Andomalala sy Faniry Kely tany amin'ny faritry Amoronmania iny. Nifindra any amin'ny commune Mandrosinoro ao amin'ny tanàna antsoina hoe Maroanakomby ny olona. Nampina izy tamin'ny fikarakarana ny fifondramonina, trano ipetrahany, nampina izy nanomena tany, nampina izy tamin'ny asa izay nataony ary dia tsy ampy taona be dia be akory taty aoriana dia afaka nanangana trano izy dia lasa tamin'ny razany ny ao Maroanakomby. Zao ilay arahana fanadihadiana. Manuel 5 taona, 12 ny zanany ary 4 ny zafikeliny. Tany 2 hektara no lovaina avy amin'ny ray aman-dreny no ivelomana izy 4 mianaka. Tsy ampy azy mianakavy ny vokatra miakatra, tsy maintsy mitsitsy. Ny tsitsena ihany zany dia misy moa ny tany zaraina ankapobeny, misy miankina aminay. Dia efa samy miahiny azo tiany ianareo dia magnampy an'izay mba ho hitany eo. Ny vokatra moa zany dia mifagnampy ihany ny vary sy ny mangahazo sy ny ovy sy ny rehetra. Dia ohatra tahony androany zany dia somary ndraika ro mihinam-bary dia mangahazo sy etoandro. Indraindray aza amin'ny hariva mangahazo koa. Miopy kanakana agnay, miopy akoho agnay, miopy kisoa agnay. Dia zay zany ro hitsinjovana ny fampianaran-jaza sy ny ohatra atao tsy misy sasalama. Tsy dia mamokatra ihany koa ny tany noho izy amin'ny endrika totohatra tahaka izao, hoy Manuel. Ny tany moa tsy dia misy vokatra manakory hafa fa dia efa io napetraky ny olombelety. Hitanao zao ty dia efa elany ty efa eo zao efa tsy misy vary. Fa le raha mba tany lehibe bebe ty aty dia azo mba lazaina ho mety arak'izay fa elany toniky tahalatalaka tony dia hita ho laky dia lehibe velarina le izy dia misy elanelana tsy misy sakafo. Saika misedra olana tahaka ny Manuel sy ny ankohonany ny ponina aty Atsinanana Amoronmania. Ny fotom-piveloman'ny ponina aty amin'ny Tiaomina dia mpambony sy fipoky avokoa. Mety amin'ny atao hoe dia misy anjato angamba manana fotom-pivelomana hafa fa dia fiompiana sy fambolena avy ny sisa. Tena tsy ampy dia tsy ampy tokoa ny tany amin'izao fotoana izao satria
efa tery ny navelany razambe taloha vo niampy ny taranaka be atevaka am'izao fotoana moa indrindra ny toetrandro fa mihiava azy de lasa maigna ny tany sasany tatakatsy ny rano koa vokaty ny halatsy ny tontolo igny aloha amin'ny akapobeny a de mety eo amin'ny atao hoe ny atsasa managnila zany de lasaka aby ny fahaveny fa ny sisa mba azo azy zao lakzay fa tsy tena koa de tena mahavelogna azy tatevaka le zavatra amboleny sy voka tsy ny atao ambatomarina ihany fa saika misedra olana amin'ny tany amokarana tahaka izao avokoa ny ankamaroany ireo komina aty Atsinanana Morony Mania efa tsy maharaka ny amaroan'ny mponina ijony ny velaran'ny tany amokarana ny telo apa-efatra ny mponina atao Morony Mania manko dia mivangongo aty Atsinanana avokoa izany hoe ao anatin'ny iray apa-telo ny velarantany ato amin'ny faritra Morony Mania araka ny tarehy marika avy ato amin'ny sampandraharapy tahiry ny antotanisa nefa dia mbola malalaka ary tena mamokatra ny tany any andrefana Morony Mania ny taona 2024 nanapa-kevitra ny faritra Morony Mania fa anampy ireo olona aty Atsinanana andeha hifindra monina any andrefana dia azo zaraina ho zanaparitra sivy zany ny faritra Morony Mania zay manendry azy tsirairay zany re zavatra reny dia ny tanjaky ny zanaparitra tsirairay dia anisany hita tato amin'ny atotanisa sy atotakevitra hita ato amin'ny salle d'opération suivi zany zao ny fomba namindrana ireo mpifindra monina dia reto misy mavomavo reto zao ireo commune roa izay nakana ireo mpifindra monina dia Ambatomarina sy Fahazay nafindra aty amin'ny Mandrosinoro zany na hoe Marona Kobo moa zany izay miloko menamena eto Morony Mania ramatiate ato Maroanakomby komina Mandrosinoro no nametrahana ireo mpifindra monina tonga teto tamin'ny volana Oktobra taona 2024 ireo fianakaviana 20 efa nahavita ny trano ny ankamaroany izy ireo ary zato tafo ny trano eto Maroanakomby amin'izao fotoana izao iverenantsika aloha ny tantara talohany nahatongavany ireto mponina ireto teto Maroanakomby namaly ny antso ny faritra Morony Mania sy ny fandarana asa matoy ny fianakaviana 200 ka ny fianakaviana 20 tamin'izy ireo ihany no voaray tao arian'ny sivana izay natao be dia be tokoa no liana amin'izay tamin'ny fifindramony io tato anatin'ny faritra Morony Mania nametrahana ny fepetra ahafahana findramonina dia hoe olona voasoratra ara-dalàna ao anatin'ny listry ny mponina dia olona tsy mbola nanana olana teo amin'ny fiarahamonina ary olona vonina satria misy ny ataontsika hoe lettre d'engagement izay ataon'izy ireo fa vonina tokoa hanaraka amin'ny fitsipika izay apetraka aty amin'ny setrin'ny fifindramonina aty Maroanakomby misy ny fanadihadiana atao eo anivon'ny commune izay nialan'izy ireo ahafantarana hoe tena mendrika no tokoa ireo olona reo ary na dia efa tonga aty toerana ary efa nisy tranga anankiroa zao salamy zay ny hoe efa ty vao fantatra ilay izy satria misy ny afatra alefa ny avy any amin'ny commune na misy koa tsy fahaizana manaraka ilay fitsipika napetraka atao anatin'ny fiarahamonina dia voatery tsy maintsy naverina ny esorina atao anatin'ny tanànan'ny Maroanakomby satria ny tanjona moa zany dia hoe ametraka tanàna vaovao izay ho modely Morony Mania ramatiate Morony Mania ramatiate vao tonga teto ireo fianakaviana 20 dia ity trano lehibe ity no natsangan'izy ireo miaraka naharitra 10 andro ny asa tana maro natao 50 metatra ny halavany ity trano ity
ary noeferina ny zarazara ho an'ireo ankohonana 20 nozaraina ihany koa ny tany avy eo. Le fomba nizarana ny tany zany no le izy hoe be velarana be sady le mpifindramonina zany betsaka tamin'ny voalohany première vague 117 de voatery naka tanora tao toerana zay zay tanora tsy anasa amin'ny alalan'ny tohana tamin'ny alalan'ny faritra sy ny matoy zay nisandaina vola ray isan'andro izy ireo nanao an'le lotissement amin'ny alalan'ny tosika zany de nalaky vita le fizarana tany de mifetra an'le tany ray hectare ny tanety de 25 ara ny tanimbary. Teo mihitsy zany no nandamina azy satria hita fa hanahirana be de nanaovana système na tirage au chaud ny saina le mpifindra-monina de natao par numéro de mitsapaka le olona de mahazo le numéro de tsy afaka misafidy izy fa tonga de zay ny anjara. Tsy olana mihitsy ny namolana ny tany satria tena lonaka araka izao hitantsika amin'ny sary zao. Rehefa niakatra ny vokatra dia nafahany ankamaroany izy ireo nanangana ny tranony. Ankehitriny efa zato tafo mahery ny eto Maroanakomby. Koa satria efa malalaka ny trano lehibe ny alaniny ireo efa nahavita trano ireo dia nisy indray ny mpifindra-monina andiany faharoa. Isan'ireo i Josepha efa mianaka. Naheno misy fifindra-monina ty de nandeha aty soratra tany de tonga de midina aty ngay mako zany efa tany fasina ngay mipetraka fa ny tany razanay Ambatomana de ngay tany mbo tsy manana tany fa tany nona nambolenay tany de rehefa naheno an'ity de tonga de nandeha aty. Izy aloha tena mahafinaritra. Famokavana Toy mangaso anareo azazo mangaso nareo ihany mangaso nambolenay sy avy aty. Mety tsara le fiarahamonina ato anatiny ato. Tena milamina tsara aloha ny nay ato tsy ova nisy ninina zany. Isan'ireo mpifindra-monina tonga voalohany teto Maroanakomby i Ralahy Zafy Dimy mianaka. Efa nahavita ny tranony ihany koa izy ireo ary efa manana omby roa amin'izao fotoana izao. Amin'ny tsy fahateny sakafo an-tanàna sy fa sarotry hirana fa tery ny tany. Fa tany 4 hectare na 4 ara no zarain'olona 4 tany amin'ny tanànanareo tany. Tany tokony 4 hectare zay raha navaly mianata. Zay ny lova tamin'indray aman-dreny. De rehefa niteraka aby ireo de hita fa tsy de efa minakiaro ny sisa. Même zao tena ampisakafo satria mba namboly tamin'ny taona lasa tao de amin'ny tsy fahampiany sakafo moa zany ny jiaby tanao. De ny omby koa efa misy samy manamana omby de omby magnavosana ny asa saroy magnosy. Le trano zany de vatatenanay no nanao azy de nampianan'ny saraka tsahasa. Amin'ny alalan'ny volana io. Fa le fitaovana zany reo fa misy fasika ho avy amin'ny mpamatsy. Iranga ihany koa dia efa nahavita trano ho an'izy valo mianaka. Tsy mionona amin'ny fambolena sy ny fiompiana izy ireo fa manao asa fandraharana hafa. Tamin'ny hery taona ngay tamin'ny volana foatsan'izao hoe nahavita trano. Magnarama ngay sy ndraika mindra-ngona. Dia sy ndraika mba magnarama sy ndraika manao. Mitambatra zany izy 3 tota io. Ohatrany vola laninareo nanamboarana trano? Vola laninay namboarana trano. Eo amin'ny 2 hetsy eo ngamba. Zavatra hidiram-bola ty dia maro ihany isan-karazany. Mahamaro azy isan-karazany zany dia voalohany indrindra moa zany
ao amin'ny ana fifindramonina dia ndresaka famokarana dia mamboly voatabia, tongolo, traka dia vokatra rainy vokatra ny traka sy ny tariny avita eto toerana dia misy ndesiny eny Amandry Sinoro dia efa vola miditra ho na eto zay dia any koa misy atao ho vinda namany vandahasa zay ilana any amin'ny toerana voazarany mpifindramonina io misy be dia be amin'ny loha saharainy dia azo alana koa rainy zany dia anavidy dia ny fehiny ohatran'izao misy 2 arivo misy mahazo be anao dia 2 alina mahery dia misy rarina dia amidy ny rary dia lafo ihany koa manambola anao dia salan'izay kio resaka mofo mivarotra rano kafe fitadiavam-bola azy eto aby zao dia misy ny vola vidin'izay zavatra zay tsy atao ho dia lany aby fa mba misy koa vary miditra vidin'olo atany dia mividy koa anao dia afaka manao trafika vary mba hagnanana ny mba hanany resaka ho anagnanao zany vary anagnanao. Tena mety ny fiainana eto Maroanagomby hoy Ranga. Mety noho ny tany misy anay satria tsy zavatra ambolena zany dia mety aby manontolo vokatra satria ndre taho tsy misy ny zezika dia mety ihany satria sendry tany lonaka anay etiko dia tena miditra ny vola dia arakaraka ny fiasana koa zany dia miditra ny vola tena misy. Miisa 540 ny mponina eto Maroanagomby amin'izao fotoana izao. Ankoatra ireo mpifindra-monina dia nantsoina ihany koa ireo mpandraharaha hiasa eto. Ety Maroanagomby moa zany tsy vitany hoe mpifindra-monina ihany no eto fa misy koa ireo ataontsika hoe mpandraharaha rahateo-karena izay mpandraharaha rahateo-karena avy atao anatiny zany hoe niveau commune ihany zany ohatra amin'izany zany ireo mpanefy fitaovam-panefena sy lamiangady ny antsy ao koa ireo mpivarotra izay manao asa fandraharahana ety zany hoe tsy mamokatra amin'ny fambolena sy ny fiompiana izy fa mivarotra ny enta-madinika sy ny fiainana andavanandro ny mponina eto ahafahana mamaly an'ilay fiainana andavanandro. Misy koa ireo mpandraharaha ara-toe-karena amin'ny lafin'ny famokarana avoavolenta kokoa zany hoe mamokatra tany any amin'ny tany midadasika hatrany amin'ny 30 hektara. Ireo indray ny tena tanjona amin'ireo dia ny ahafahan'ireo mpifindra-monina mahita asa izany hoe manao sarakatsaha ny karama eo amin'ireo mpandraharaha ara-toe-karena ireo mba ahafahana mampihodina ny fiainan'ny fianakaviana andavanandro isanandro. Tsy vitan'izay ihany koa fa anisan'ny atao ato koa zany ny asa tana maro izany hoe raha misy fotodrafitrasa atao dia tsy antsoina teknisianina hafa fa atao amin'ny mpifindra-monina ato dia manantontanisa koa zany izahay manana base de données ahitana hoe misy mpifindra-monina teknisianina koa afaka manao asa amin'ny asa tana maro reny ka ny vola amin'izany dia ahafahan'ilay mpifindra-monina mampihodina ny toe-karena andavanandro sy mampiasa ny mampihodina an'ilay fiainana andavanandro. Isan'ny mpandraharaha nantsoina Oneto Irakely nomena tany 30 hektara izy amokarany. Manakaraha isan'andro ireo mpifindra-monina Irakely hiasan'ny taniny araka ny fifanarahana natao. Nandresy lahatra anahy aloha voalohany dia efa misy taninay ato atsimo ato handany vola 17 sy ray tapitrisa aho dia tondra angadina 10 aho dia nday eo 20 aho piasa dia le mpifindra-monina zany no hampiasan'io fa avy hoe ahasa koa. Le olo moa zany tsara katsaha ro akamaroany sady mamolaka ny anay personnel mamolaka ny ahy ty amin'ny fandraharahana ty. Misy 3 lahy, misy 5 lahy. Zao ry Tasamaso Atsinanana ry misy 4 lahy igny zao. Io amin'ny taninay personnel io zany. Mivokatsy ny eo Maroanagomby dia mividy azy. Dia misy koa zany ry zareo amin'ny varatsandro igny ameo volagna fa omena vokatra. Dia teo nisy olana kely moa fa tsy dia be loatra zany hoe nisy ny haza nisy ny tsahaza tamin'ny voanjo zany. Mpandraharaha nantsoina hivarotra eto Maroanagomby hiandry. Ny tanàna zany mbola miforona dia mbola tsisy mpivarotra mihitsy zany ety Maroanagomby. Dia tsy ampy le filanimponina zany amin'ny resaka ohatra kafe sy ny siramamy sy ny sisa. Dia izay no antony nahatonga hanokatra le varotra. Azahoana ka
Zahoana manko le isan'ny ponina azy koa zany efa maharaka tsara le filana koa zany. Dia mba misy tombony aloha ka. Nampiroborobo ny komina Mandrosinoro ny fahatongavana ireo mpifindra monina eto Maroanakomby. Hita fa misy fiatraikany ara-toekarena ato amin'ny commune satria sy ny fahatra fotsiny amin'ny fambolem-bary sy fiompiana omby ny olona fa mivelatra eo amin'ny ampiarena maro samihafa tahaka ny voanjo, ny tsaramaso, ny zao efa misy koa ny resaka kafe zay karakarain'ny tafy dia fidiram-bola maharitra ho an'ny tantsaha zany ary tsy hoe averimberina isataona fa dia indray mandeha fotsiny maharitra isataona mifototra kafe ka atia dia toerana lona ka sady mamokatra. Zay zany ny tena hita hoe fiatraikany ara-toekarena ary le olona mpifindra monina koa hoe zay midiany aty dia tena izay no zavatra ataony ary dia hita mihitsy ny fivoarana ara-toekarena an'le olona mpifindra monina zay miteraka tasodilona ho an'le mponina aty toerana zany zavatra hoe sy petrapetra-potsiny fa miasa mafy ary mamokatra. Momba ny fampianarana ireo ankizy, misy efitra roa ato amin'ny trano be natao ho trano fianarana. Efatra ny mpampianatra eto amin'ny EPP Maroanakomby, mpampianatra Frame avokoa. 430 ny mpianatra. Ny olana aminay eto zany ny atsafana mampianatra dia nitsafisian'ny fitaovana entina mampianatra ny ankizy dia ny tabliotra misy dia ny tableau le document entina mampianatra ny zareo mampita ny fahaizana amindreo. Ato amin'ity trano be ianaran'ny ankizy ity ihany koa no anatanterahana ny fitoam-pivavahana iraisam-pinoana rehefa Alahady. Isan'ny olana ho an'ireo mponina eto Maroanakomby ihany koa ny tsy fisiany ny tobim-pahasalamana na ihany koa ny mpitsabo eto an-toerana. Manano sarotra ny fitondrana ny marary eny amin'ny komina Mandrosinoro rehefa misy ny tsy salama. Raha misy tsy salama zany ity dia makena Mandrosinoro. Tena olana tanteraka amin'izay le tsy fisiany dokotera. Satria midodidody na amin'ny andro alina na amin'ny andro atoandro. Na amin'ny andro alina zany no tena sarotra be satria ny olona foazina amin'io dia ao anatin'ny torimaso tsara dia rehefa miretina miomby androman'alina moa ny lalana lavitra dia tena problème be aminay eto zany. Zato tafo mahery amin'izao fotoana izao ny trano eto, 540 ny mponina. Mbola maro ihany koa nefa ireo maniry honina eto. Antenaina fa afaka 5 taona dia ho tanàna be ny eto Maroanakomby. Zay zany ny fandarantsika androany, tsy aivona ihany fa amin'ny reny resaka hoe fifondratsika malagasy no hoe mpifindra monina, ny olombelona misy dia nateraka hifindrafindra monina. Samy tiany tanindrazany toerana nalatsahany tavoniny fa any amin'izay toerana mahavelona anao, any amin'izay toerana misy ny asanao no andehananao. Sika malagasy eo ihany amin'izany hoe fifindra-monina zany fa izy zany hoe miala amin'ny firenena mihitsy mamonjy firenena hafa mba hivelomana. Be dia be ny mponina eto ambonin'ny tany manao an'izany. Fisika tsy dia zatra antsika moa nosy ka dia midipidina ato amin'ity Madagasikara nosy tanindrazana ity ihany no tena mahazatra antsika. Misy any malagasy tena miala mihitsy eto Madagasikara izy mitady firenena malemy amin'ny renam-pangady. Tapitra fotoana antsika misaotra anareo nanaraka izany hatramin'ny farany. Veloma tokoa.